Izay ny amin'ny vaovaon'ny fahasalamana fa hoarantsika manaraka kosa ny vaovao tapatapany izy vao ango ny mpanao gazetintsika teto amin'ny fahitalavitra Matereta amin'ity androany ity. Miarina rivo mpiandry tratra nanary fatin-jaza voateraka. Ny alakamisy lasa teo dia mpiandry iray ny fantatry fa nanariny zanany tao akaiky ny Dobo miala ny tanàna. Tamin'ny Miarina rivo kominina Ifanja Nosy. Raha ny vaovao iray dia voalaza fa nanala zaza izy na afaka ilay zaza tao an-kibony. Tokony hoe mbolina tanoany ilay zaza, nofonosany tanaty lambo dia avy eo nariany. Olona tedavy ny tovovavy mpiandry eo hatramin'izao. Namoy sy nampijaly tahondro tovolahy kely enina taona namoy ny ainy. Tsy mbola voaporofa ara-tsiantifika hatramin'izao ny antony mahatonga ity hitranga toy ny seho tetsy Ambatobe tamin'ny herinandro lasa teo ity. Tovolahy kely enina taona moa izany fantatra fa namoy ny ainy rehefa nampijaly sy namoy ny tahondro. Ny atoandro raha ny vaovao iray hatrany dia hifantatra fa nampijaly ilay tahondro ilay ankizy kely. Ary taorian'izay dia nanomboka hafahafa izy ary ny alina ihany dia namoy ny ainy. Hatreto nefa dia mbola misy tery ny tranga tahaka izao. Tsy fantatra mazava ihany koa na fifanjofinjavatra na tena misy hery ato ambadiky tony biby tony. Vakinakahatra mpimasy iray voatondro ho nampiatran-dahalo. Ny alakamisy teo dia omby avy niasa teny an-tsano sakan'an-dahalo ary lasany tany amin'ny tsena Morarano, kominina Anjomaramaritiny. Tsy lasa lavitra ireo jiolahy dia voaentiko mitandro filaminany ka voavelona tamin'izany ireo omby anankiroa ary ny iray tamin'ireo jiolahy kosa dia tratra. Rehefa voadariko ny olona ilay dahalo tratra dia miparadaka ka nilaza fa mpimasy iray ao an-tanàna ihany no mpampiatrana azy ireo. Efa nosamborina ho malina mpimasy miampy tovolahy iray. Tsirony mandidy avitry ny zandary avy ao amin'ny GSS ilay lehilahy nanotaon'ny dahalo takalin'ainy. Lehilahy iray niaraka tamin'ny namany nikasana hividy omby any Tsoromandidy. Raha ny fantatra dia norebireben'ilay namany ilay rangahy andeha any ambanivohitra 30 kilometatra miala any Tsoromandidy. Nolazainy fa efa misy omby voafantina tsara any. Roboka ilay rangahy tonga tany izy nefa dia efa jiolahy mitambasiny ny andrazy. Ka lasan'ireo jiolahy tamin'izany ny vola 30 tapitrisa ariary saika hividianana omby. Taorian'izay dia mbola nataon'ireo jiolahy takalin'aina ihany ilay rangahy ka nitaky vola 520 tapitrisa tamin'ireo fianakaviana ilay jiolahy. Nataony adivarotro raikitra tamin'izany fa 20 tapitrisa no atirina any amin'ny sampanany makany Kiranomena. Nampandreny manam-pahefana nefa ireo fianakaviana ka napetraka amin'ny velam-pandrika. Avitra tamin'izany ilay mpandraharaha na dia tafatsoaka aza ireo jiolahy. Raha ny fantatra dia ny naman'ilay rangahy akaiky azy ny tena donkotrika izao raharaha izao.